Fotoana ifamizarana mofo mazana ny ao anatin'izay noely izay nahazo ny anjarany ary ireo ankizy tetsy imerina foany sy talata maty ary ny taon'ny fokotany 1 avy eo amin'ny firaisana voalohany antoko MDM moa no nanolotra izany ho azy ireo. Ankizy misa 10 avy ao amin'ny fokotany imerina voany sy talata maty no notoloran-dramatoa René Rajonarvelo kilalao sy vatomamy ary kaye amin'izao akatoko ny noely izao. Ankizy avy amina fianakaviana sahirana izy ireo mazava ho azy akatsy navela angasiasy amin'izao andro fety izao. Tsy noadinoana ihany koa ireo quartier mobile izay mandrindra ny famoivozan'ireo mpianatra ireo eny Andalambe amin'izany faritra izany afa-dia nahazo ny anjarany. Tetsy amin'ny EPP ambony sotro kosa indray ny totakandro na dia teo aza ny Orambe dia ankizy avy amin'ny fokotany misy 130 eo anivon'ny firaisana voalohany no notoloran'ireo fanomezana ireo. Ny filoha nasionaly antoko MDM Pierrot Rajonarvelo no nanolotra ireo kilalao sy vary ho an'ny mponina sahirana amin'izany faritra izany. Izy koa moa ny karazana fety izay notanterahana teny an-toerana amin'izao akatoko ny fety ny noely izao.